aza ino manahoana Flora? Zahay tsy mandregny nareo ay. Tsy mandregny. Akory eky izy to? Flora ty zigny tsy hainay zigny zao to tsy mahegny mivanga anareo ay. Haza lahy Flora ty de za zigny fantaresinareo tsara be fa tsy maheno anareo. Ia Flora ty ay resaka mantsika ino ma rô zavatra malaza ty ndraikindraiky integna ty optimiste ndraikindraiky pessimiste. Ia lahaly akory lahaly moa fa de 3-0 ma zigny zaka de jeretsika igny bôly fa za Flora zigny betsaka manaregny mantany hoe izy manarinao tegna anaranao rô za tô ny tigny anarako moa zegny Betsiafitra Florantaigny. Tampianarana tegny izy igny nahazo surnom mpampianatra sasany rehefa mikiaka zany hoe tain za tsy tiako. Misy koa manantsonakay zigny tovavy koa tiako reto zahay tsy tia ny rantaigny fa ny anarako zigny rabe tsy miafy Florantaigny. Zavatra taloha mo hainare zigny amy côte sipa zahay ma zigny nianatra tamin'ny EPP Ambodifototra de tamizay mandefa pistily mandefa lettre d'amour amin'ny ino ma izy to amin'ny mandrovitra Kaiankanga ampovoany abake ka zigny atao anaty valopy manga de ampagnaterigny zalahy Rasilofo de Rasilofo zigny manano fakitera manatra an'igny amy viliny de rehefa vita ma zigny zay voilà les images là oui akory lahaly tsara be marakaly Flora misy ty Flora Finirvesta miresaka momba ny pistily fikotiana sipa de ave izy manano fotoagna ambadiky simetira amy pasipotaka zigny folo maso ny tovavy antegna ty mieritreritra bakelo ma izy mijery sa misy angatra miboaka avy anaty simetira fa zay tsy atalava be ma zay fa tsy hay nanakôry direct ty fa tamizay mamonjy baly ny Seth Dagobert mandeha mitrano bokon'olo io alohan'ny fifidiagna zigny zalahy viavy reo sy tetembo amina salany fa ambala io zigny kofo bay tsy maintsy rapida be mikoty satria zay mahatonga ny bandy mahay mikoty tamy taloha raha fa mandeha izy igny lesotro matemeny maiky branty izy zao tapitra hira tsy maintsy haindreo aiza mipetraka tsy maintsy haindreza miangona reo zay mahatonga ny bandy sahala aminay na koty betsaka fa tsy miavita raha maro zay maresaka taperina amizay ma izy tiandreo lahaly fa zigny 3-0 tapitra I don't feel good 0 nare. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimo. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay manefa iny, zay manasa olona. Alasina hitanatana lavilaka misy masambotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Sound Wave. Envoyez de l'argent par amour. Ebab Plus, un groove azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Zay manana
ao retana zanay malala am'le hoe retana zanay malala amin'ny fomba zafiny raony nataony kilonga tagnambala ity de tanindrazanay tinosindrazanay tinosindrazanay yatana fa atao amin'ny fomba zafiny raony ny zafiny raony zay ahafantarana ny farisa Besleo ray manontolo misy atatia fandriana surtout ny atagny fandriana de igny ambositra igny de igny manandrena igny de niagna amin'igny masiatra ambony igny de manao azy aby atragna-mbala vao agny izay ny fomba nihiran'ireo kilonga reo niratany razanay malala teo zay hoentina hiarahabana asika am'ty maraigny ty ka dia miarahaba asika aby asika zay magnaraka ny fandaharana rivosa amin'ty 96.6 FM ty koa dia mirarisoanareo aby na eto an-tanàna na agny velany fa dia engany mba ho salama tsara sika aby angy velany andriamagny agny fa tsy angy samy hafa ny agny sy ny angy nangy rehetra agnagny hekany samba hain'olo ty miteny hoe agnagny hekany agnagny hekany ny ahafantarana ny olona hoe mahay teny betsileo sa tsy mahay de ampanonany hoe ahatagny atanàna ny ahatagny tanàna ahatagny antanàna ahatagny antanàna fa tsy tagnàna fa tanàna fa zay de fa le miarabatsika rehetra zany fa de mahafinaritra ty andro androany aty de ao anatin'ny gripagripa ihany tena fa somary ketroketsona atao akory fa de fomban-draha io iny fitarognana ny Betsileo aty avarabara sy ny masiatra ambony de manao hoe fitarognana fa sy mandeha simosimo de manao fitarogna satria sa manao na mifarateny satonona na fitarognana de ny ao amin'ny farisa Mbalavao ao zany de manao hoe fitarogna Mbalavao isotry Mbalavao siany siany sotry siany Paris tieny Paris tieny siany Londres siany États-Unis siany Paris fa de mila zany asika mba hampahalala soa hampahalala ho iny ao fa tsy hampahalalana fa ny Betsileo avaratra ty de manao hampahalalana mila asika mba hampahalala soa zany hoe manakory ny fomba fanognoana azy sy ao amin'ny faritra simosimo ao eko dia manao kopakopa tagna aminareo ao Ambalavao ao 303 zay ro tena mampalaza ny ao tanany avao amin'ny 303 misy radio raiky zay moa de FM 303 mandefa 303 kopatana mandefa rivotsy isa maraigny sala am'izao dia kopakopatagna azy asika kopakopatana kopakopatangana havany tagna rehefa tana izy de tana lazy fa tsy tagna ka miezakezaka ihany ny tegna zany mba mitady raha ho alefa amitony radio tony de anisany mba hita igny akoatsy ny raiky efa nalefako tao tamin'ny rivosa omaly igny tamin'ny groupe rivosa nalefako tao i vazaha manao hira zamba igny zamba hoeny zamba ina fa tsara zany story nalefanareo ka izy fa tsara tena milaila le nanaovanjalany anatin'ny groupe-ny rivosa tsara ina de fasany azy efa manomboka mahay the beautiful Malagasy song Jamba. Americana le mira
iana Renao soa ny fisofony agny de misofoka de tena sarany zao de renao soa sy ataony hoe tena velanao ho tazako eo am'izay mampieriserisa ny raha nisoratany dada tamin'igny ve navelanao ho tazako zany hoe tazana hita ny lokon'ny fitia sa hoe ho tazana ho hongotana amin'ny tahony voany mo mahina raha tiany ho tarogno ho tazako lay satria lokoka loko l'izy fa tsy voany tsiny navelana ho tazako ny voany fitia zay zao ho tazana izy am'izay zay zao ho tazana ory fitia misy voany hoe faninana le fanafodiny hoe beroka zay fortifia enjana be sady lafo vidy be mihitsiny io ohatran'ny vitamine C reny izy fa izy enjana be mihitsy na ny vidiny ara enjana be fa io raha vao hoaniny io mila misotro rano ianao fa raha tsy zany tena ohatrany raha vao mamany ianao ohatran'ny TGV ny lokona maninao raha vao tsy misotro rano ianao mazava tena marina mafy tena milokoloko be oamasa be mihitsy ny lokona maninao de izy ianao tena navelanao tazako ny loko ny pipi fa mila misotro rano mila misotro rano be dia be zany ny zavatra io zany ka ireo ny atombohany azy ireo hirahira anankiroa reo fa tsara firony rony tena pira mihitsy le bandy pira amerikana malaza mihitsy le ry zany fa ino mpanao hira ivelany Amerika izy zany natonga azy nanao an'iny misafidiny Flora mba ilazany zany fa anisany mpanao tantsika tsara be zany mianaka zao natao Flora direct tsy misy retour misy sa moa zany resaka mpihirahira moa zay mahaino anay de mandeha Facebook zay zao misy sary lahaly niaraka tamin'ny zany reo mety tsy hainareo fô izy gasy mipetraka andafy tatao début 86 izy musicien de rue fa izy nanano izy fa navelona anazy nanano mozika ino zavatra teny regny ino zavatra atao lagny andalana resaka Jimi Hendrix re anano partage koa izy igny andefasiko amin'ny groupe intsika ao vidéo ny Foxy il a un peu le look hippie de igny mozika atao izy mozika gitara manano blues manano Jimi Hendrix de i maravoravo satria mahavelogna izy igny zavakanto natao andalambe natao dans la rue de vola azony dans la rue avy izy magnano musicien koa magnano groupe izy miaraka amina sud américain miaraka amina allemand mitety Europe manontolo fa ntsika malagasy ma izy igny tsy mahalala anazy fa izy igny bakopatagna izy io any avany Foxy de Foxy manana kiva hely agnarany kivany Foxy Foxane izy igny ataonao intsaiky zay fa ankoatran'izay ma zany de tsy maintsy mitampo de tsika miresaka ny telo sy zéro ino de manoagna bare jusqu'à la fin fa ny telo sy zéro tagna normal résultat ny boliny hitantsika tany normal mbola resagna re ma izy igny fa dia fanifany Flora miditra direct mandre tsy misy ritoro fa de tonga de fa pe tonga de fa raha reky zay tsara be ka le tsara ny feo de fa ravoravo reo zegny tia zay tapitra ny fidirana aloha fa mageka zegny mipody Flora makasitraka Flora ianareo zao tsy tahaka angamba fa za ohatrany hafahafa amiko mandeha vazaha mihira ny te hira-tsika malagasy rehefa atao amin'ny hira betsileo fiteny betsileo zany de hoe nefa le aitso mandeha tsara aminao hiarady tsy avelanao tazako ny lokony fitia itso mone fitia tononony tsara le izy tiako zao ohatra maheno hafahafa ihany fa za aloha me zao menareo tsiny ohatrany feon'ny larisano heniko am'reny ataovatra zao
aiza ny foana vo afambamy anglisy mira teny gasy ka tsy malagasy mihitsy izy ka tsy malagasy fa miaraka amin'ny rikimanana moa vazavavy mihira zay ny fanononana eo ihany fa ny mahacover azy mahafihiranazy dia mivilana manenjika n'ilay feo avo ary amin'ny fampiaingona hafa dia hafa zay zany le fandraisan'ny zareo vazavavy io hira famindra tanora ny asa moa izy moa le tsy tsaroko ndraiky sao dia afangaroko eo voaloha amin'ny tsy miteny fa antitra ihany ny solona izay zavatra zay no mariako hoe indraindray zay ny tiatsika malagasy fa rehefa ny malagasy mahazatra ny sofitsika tsy mampiraika atsika intsony zay le mariana fa nisy ihany koa fifananakira nataony zareo tao Comore tao zay nanaovan'le bandy comorianina ny hira malagasy anankiray any Eric Manana zay tafavoaka le amin'ny teny comorianina tadiaviko fa tsy hitako tsony le izy fa nandeha tamin'ny télé omaly le izy tsiny fa tadiaviko izy fa tena sady mitendry gitara le ry manao an'iny hiran'ny Eric Manana iny fa amin'ny teny koa zany mazava ho azy le sady mahay miry le ry satitiko hatram'le titre fa haiko le hira ka haiko le hira raha ohatra ka tsiny fa hira hafa le izy fa fanatanjahantena tsy maintsy resahana tsy dia niondrika tamin'ny isa 3 notsy misy ny bare any Madagasikara tany Ghana omaly ariva raha ny haona tamin'ny zareo Ghanéana ny Black Star avy any Ghana sarotra be moa ny famakafakana satria ny tena malagasy sarotra be ny tsy haka malagasy ny fo miteko malagasy foana nahoana fanakiana na inona fanaratsiana na inona lesoka misy lesoka ka misy zavatra azokianina ka misy fanaratsiana ekena ka fa naizana tsy zany tsy maintsy tadiavintsika ny hoe inona ny fika hanatsarana an'ity ekipam-pireneny ity mandeha ny ady hevitra rehetrarehetra satria dia 3 notsy misy zany betsaka ihany zany na dia hoe tany tanin'olona ara betsaka ihany zany atako ny tako tsy ampy amintsika raha Francis le famonomy baolina tokony fa izy hoe nisy baolina efa nanano tanina nefa ny velo za aloha nijery hatreo amin'ny 10 minitra tena liako tsiny hatreo amin'ny 10 minitra le teknika fahakatsika mihitsy ny hitako hoe tsy ampy tao amin'ny tany malagasy foana le baolina niritra zay 10 minitra zay dia za moa matahotra maty zay matahotra mihita maty dia tonga dia vonoko any télé aloha dia vonoko any tsy hita maty satria tao minitra fahaefatra dia nefa nisy tifitra nandady lasy tamin'ny tany mafy be zay fa raha tsy nitsoraka koa le nina anarana lekôly fa raha tsy nitsoraka koa nina sao tsy hainao nina izy voaka corner aloha le baolina dia efa nisy baolina 2 amina 3 ohatroatra zay tato anatin'ny 10 minitra ny anankiray amin'io voarain'le ry dia zay hoe oraharaa ty fandehan'ity baolina ity teo alohan'izay efa nangotsoka satria napangotsoka dia resiny Djokovic resiny Nadal tamin'ny seta 10 ane Djokovic
ary resy koa ane alkarazy zay le resy tamin'ny seta efatra koa nge zay le andrasan'ny andry amin'ny Francis Francis resaka an'izay tena resy koa ne alkarazy resy Zverev tena resy daholo ireo nandrasako noho izany de Jerem Zverev sy Nadal zany no androbaka an'ity Roland Garros ty omanariva de Marin Cilic nandresy an'ny Rublev russe makamana am'le soratra apetaka zareo fotsiny apetaka hoe cro avy any Croatie zany Marin Cilic tsy apetaka kosa ny an'le russe tsy apetaka hoe tsy apetaka mihitsy makdininy fankalanao resaka politika fa russe izy rehefa mipotra ny sary de mizay ia flore resaka baolina hita amin'ny omaly ma zigny malahelo zay hepandra antsika malagasy jiaby malahelo fa rehefa nijery iny zigny match lahaly hita hoe misy problème de mobilité misy zare tsy mobily tsara antsika miataky bola izy igny sy Ghana sy te pas de foudre de guerre fa resaka système antsika zigny ho an'izy mahafantatra bola io ny resaka vertical tsy misy vertical donc zigny i adidiny Nicolas izy manano correction jiaby tsy mahery antsony zay misy hoe Julio Donis Rasta lery no attaquant ao nanampy any Tsilavina avy amin'ny Fossa Junior tsy tena nahita mpambiazana satria tao anatin'ny 10 minitra nijereko aloha zany tena mela tsiny fa 10 minitra no nijery tsy nahazo baolina zalahy de tsy haiko hoe io matetika tsy dia faute-ny avant centre loatra tsy mahazo baolina fa na izy tsy mahay midina na ny avy ato amin'ny afovoan'ny kianja mihitsy tsy mahatolotra ny aminy fa tsy nahatolotra fa ohatra nandrava zany hoe manao fahoany dégage aloha vao misaina daholo ny ato amin'ny mpiandro vodilarana dégage aloha vao misaina na toliara zay foana manko fiteny teny 67 dégage aloha vao misaina bof any aloha any de any na hoe toliara bof any aloha any akoatran'ny bof izy de bainina satria tena ohatrany hoe ankamehana daholo ny namoahana baolina satria totoafo be ny fanafihan'le Ganiana tsy hitako ny baolina matina tamin'ny minitra fahafirina tamin'ny firy mi-temps fa efa alinalina koa vita fa adiny efatra ane le match-ny Rublev sy Marin Cilic adiny efatra sy 10 minitra ane ary adiny efatra sy 10 minitra koa ny faharetan'ny match-ny Djokovic sy Nadal tao anaty zay seta 5 zay fa mba ilazana amintsika hoe niady de niady zany le izy raha nanomboka tamin'ny 9 ariva zany izy amin'ny 10 alina vao nirava amin'ny 10 nirava le izy nanomboka bare sy Ghana jery tsara izy manomboka ty raha ty efa manombonomboka mamely any amin'io le sery sy le kohaka fa dia nanisinisi telo indroa telo teo zay oza hoe aleo vonoiny ty fa tadiakatra ny aretin'andoha dia mba hinana le fanafody-paminepehana le aretin'andoha ndray rehefa amin'ny telotelo maraina eo aleoko tsy nijery tsony tena tsy nijery tsony ako satria manombonomboka efa miakamiakatra zay ny température ko raha vao taditady afaty baolina le Ganiana satria io anatina na tsy tiana tsy Bariany Madagasikara ane no ekipa mahay indrindra natany amin'ireny kanina le hitantsika hoe nanao zay ny azony atao reny kanina tany Egypte ny Bariany Madagasikara fa io antena tsy maintsy mitempo an'io ny fony tena fa hoe ahoana fomba hoentina natsarana azy misy milaza fa hoe somary lent loatra miadana loatra le fandefatsana baolina za koa mahita fa tsy ampy fifankahalalana loatra reo olo reo tsy de le fampivondronana fa fifankahalalana reo bandy reo ve zao mba mijery ny match ny bandy sasany hoe misy bandy mijery match ty Madagasikara ty amin'ny télé ve ohatra mba misy mijery ny match ny zalahy sasany le milalao any La Réunion misy mijery ny lalao sasany le milalao any France reny mba fantapatatra hoe ty bandy ty ohatra zao so de hoe any Ghana fa hay ve la le any de tsy fantatra koa na le fomba mampilalao le olona resy koa ne Argentine nandresy 3-0 Argentine nandresy any Italie maly Italie resy 3-0. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne,
les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Hey, tia smartphone ko ve ianao? Baobab Plus no mety aminao. Baobab Plus no misy ilay smartphone azonao aloha tsikelikely ny vidiny. Ie, manomboka amin'ny 3,00 isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone. Efa misy ao koa ny Tecno Spark 8. Ilay hika farany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ity e. Sady azo aloha tsikelikely koa ny vidiny. Ny smartphone dia azo aloha tsikelikely ka manomboka amin'ny 3,00 isan-kerinandro. Hitanao manerana ny nosy. Antsoina laharana 034 11 373 39. Baobab Plus, mampivoatra ny fiainanao. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza. Sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Miss Vovondre Retoa, Tonga ni smartphone Itel A58, plein écran water drop, 6,6 pouces, efa milelehibe tsara, sady tsy atahorana ho simba raha mianjera, batterie 4000 mAh, matanjaka be, ny mémoire efa 32 Go sy 2 Go de RAM, sady tsara sary be satria efa double caméra arrière, aza tarara fa tsy fao eny amin'ny toerana mahazatra anao ny smartphone Itel A58, Itel, enjoy better life. Rehefa matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mbohitra. Fa crevette koa no tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy tsara ry anao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa nona e. Na ny vidiny koa aza poinsa be. Nouille matsiro. Fantatrao ve fa ny brique bic iray dia mahafeno ny fenitra rehetra araka alitao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 1,50 alohan'ny varotana azy. Fantatrao koa ve fa ny brique bic iray dia maharitra avoeny mihoatra ny brique hafa. Isan'andro dia olona mihoatra ny 5 tapitrisa no mividy ny brique bic. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safidio ny brique bic. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax India pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Amin'ny valora eto Madagascar. Manolotra ny araba toko lasy toko vavy ary manatsantsika anaraka ny vaovao eto amin'ny RDG amin'ny marainan'ny rojo na 24 ity. Pejin'ny raharaham-pirenena, isan'ny vokatra misongadina nandritra ny dian'ny délégation malagasy tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina any Dubai, ny fifanaovan'ny mpiara-miasa entina namboarina ny tanàna vaovao eny Tanamasoandro
Imersatosk. Ny ministra Edgar Razafindravà no nisolo tenan'ny fanjakana malagasy raha toa ka Andriamato Mohamed Obeid no nisolo tenan'ny vondrona Al Jaber anao ny asa fanorenana izay teo ambanin'ny fanatrehan'ny filoha Andry Rajoelina. Pejin'ny toe-karena tafiditra ao anatin'ny famadiana ny or doré ho or monétaire dia namitahiraka ny Suisse ministry ny Arena Kibonitany hijery ny orinasa afaka nadio izany volamena zany izay isan'ny fepetra-takina ny alohan'ny anaovana ny LPMA fanadihadiana izay any Londres ny vohibeny. Fivoahana velany hita fa lasa marobe ny mangataka viza hivoaka ny velany ka lasa manahirana ny fitohanana dia nandray fepetra vaovao ny masoivo Fransay ho fanamorana ny fampiasana fangatahana viza eto Madagasikara azo any Eropa ka nisy ny fanokafana sehatra vaovao fa namaka ny fotoana tanterahana ny atona taratasy. Pejin'ny sosialy fanidina ifotony ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena nijery ny fizotry ny fanatanterahana ny fizotry ny tetikasa Aratonaina izay tetikasa vatsy ny banky iraisam-pirenena vola fa kosa tanterahan'ny vidy. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa no amaranantsika ny vaovao ity maraina ity. Niondrika tamin'ny isa 3 no aotra ny Bariany Madagasikara alina nanoloana ny Black Stars Ghana na dia resa zany Baria dia hita fa tsy ratsy ny filalaovan'ny fiarana na Pisilesoka ka nisy ny fitavozavozana kely. Ny Ghanéana nanararoatra izany ka namadika izany ho isy amin'ny alahady ny lalao manaraka eo anatsika amin'ny Angola sy Mahamasina. I Angola izay nandresan'ny Centre Afrika 3-0 tany Luanda. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Vaovao izay natolotra laresarana Evson ary no manibandy akamaran-drianabo mametraka ny mandra-piresaka ho antsika rehetra indray. Rivo baovao! Sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao! Mahafaty io. Mamono, mahafaty io. Ny voatabia azo ve misy fandraisana ny voatabia? Tsisy. Fotra ny garana kokoa ngambany. Fotra ny garana kokoa no misy fandraisany aminy. Ny ao anatiny eo. Fa izy garana nefa mandady. Misy itovitovina amin'ny voatabia fa ny riz somary ohatra ny baolina rugby. Ino moa ny voatabia azo zany amin'ny teny frantsay? Efa fantatra fa tomate de bois. Arbre à tomate le hazony. Arbre à tomate. Fa le izy anarana izy misy inona voatabia azy re fa isaorana i bandekama nanomana an'izay vaovao zay isaorana ny laresana amaky le vaovao teo nafinaritra izy teo ay moa laresarana Evson mbola misy miora koa ary za tsy tafantatra hoe rana Evson fa nareo Sirdeny mpiavana Rana Kabary lo zay tsy mpiavana. Ka tsy Kabary zany fa le anarana ka raha le anarana dia ohatry ny mpiavana. Reny mantsy le tenena foana hoe raha vao DJ ny tenena dia le DJ tenena melo fa akoatra le DJ anankiray Niki ihany tenena orinany azy ny DJ fa i DJ dia ny DJ tenena eo aloha foana zany DJ Kero eo aloha zany le DJ fa ny Niki ao aoriana Niki DJ Niki taraiky pe lirina vao manao animation taraiky foana taraiky koa Niki DJ ny fa tena ohatrany andrasana foana le aza atao zany DJ Rainbouz DJ Bouz Jamel de Bouz Jamel de Rainbouz iverenana ny baolina maly satria mo tenena tao anaty vaovao tao nandresy any Centrafrika tamin'ny isa 3-0 i Palancas Negras amin'ny Angola. Marina zavatra teniko zany Palancas Negras pancréas koa avy any Angola satria miaraka natao reo lalao anankiroa reo iezakezaka ihany zany mba hiteny amin'ny teny malagasy zay mbola azo atao satria iray volana teny malagasy ty volana jona ity fampatsahivany ihany fa tsy za akory no tena olona hoe tena mahay mandala an'izany tanteraka fa nazara mba aitsio satria indraindray manadino an'le hoe tokony teny malagasy tomate arbre fotsiny no retora Francis tomate arbre misy anarany amin'ny anona zay izy ka jereo sariny raha ohatra ka dia mba jereo any amin'ny Google any fa misary ao misary samandangy izy rehefa ao misary ao fa dia ny sary eo tonga dia hitany Google meny ny anarany rehefa avy eo fantatrareo moa rehefa ohatra hoe misy voninkazo tsy fantatra
de alaina sary le voninkazo de misy an'ilay sarina appareil photo iny eto amin'ny Google eto de avokanao amin'ny Google izy de ameny Google hatramin'ny nom scientifique sy hatramin'ny toerana ahitana azy hatramin'ny nom vernaculaire miala tsiny fa tsy maintsy miteny frantsay satria zay fomba filazana azy teny vahiny angely raha ohatra ka hoe zany aloha tsy mbola niditra vavako mihitsy zany miteny hoe teny vahiny zany teny baiko fa raha teny vahiny izy fiteniko zany fa za tsy mbola niteny hoe teny baiko zany mihitsy ny baolina amin'ny alahady zany iady tsara mihitsy lizy moa zany nifanindry amin'ny fety mamany ity amin'ny 4 ora tolakandro lizy fa ny fety mamany ity manomboka amin'ny 2 ora toandro eo amin'ny kanja malalaky ny SK amin'ny 2 ora toandro amin'ny 1 ora dia efa misokatra ny vavahady amin'io alahady ny Pentecôte io eo amin'ny CCSK tsy CC eo amin'ny tokotany malalaky ny SK eo tokotany zany eo kanja fanaovam-baolina ny ray aman-dreny miaraka amin'ny zanany no tena kendrena mba ho avy amin'io sy rarina mba ho avy satria fankalazana fetiny reny somary miematra kely herinandro izy io tsiny dia efa miamakomana moa zany nandritra ny famerenana zay natao 1-3 metaona teo fa indrisy fa tsy mety ho feno mihitsy ny isaky manao famerenana fa tonga irakoto sy rabe de tsy tonga rasoa sy ravao de rehefa tonga ndray ravao sy rakoto de tsy tonga ndray rasoa sy rabe de ohatrohatra zay le izy ka de atahoana fa de rehefa eny tanimboanjo eny miona ka ny tanimboanjo amin'io samy hafa am'le hoe ny anarana tanimboanjo fa ny ray voanjo le hoanina de ny ray voanjo le mpanjanaka fanisina kely tam'le vaovao teo rono ray le Angola sy Centrafrique teo rono ray fa tsy telinoro ndray tsy telinoro miala tsiny tompoka fa telinoro le voalaza teo rono ray rono ray misy manitsy ato io le kasketiny raha flora le avery koe rono rano ny teny tam'le izy teo rono ray le baolina ka hitanay manoro azy rono ray fa nandresy any Angola fa taiza le baolina natao tany Angola sa tany Centrafrique ny renivohitry Centrafrique de Bangui ary ny renivohitry Angola de Luanda ary ny renivohitry Ghana de Accra fa taiza le baolina natao ohatrany tao Accra tany am'le hoe stadium Coste tany Marina Coste le izy miala 500 kilometatra ny Accra on le izy any amin'ny toerana tsy any amin'ny Ghana ve misy ranomasina tsisy ranomasina Ghana ka zafady aloha raha goto fa mbola tsy maheno ny feonao zay fa sarinao no fahitanay de rehefa avy any zany zareo reo le izy ko moa zany misy mifankahalala araky ny mbola niverenako ihany misy mifankahalala ireo mpilalao reo ary misy koa nefa tena tsy mifankahalala fa de tena tany Ghana tany vao nifankahita ary zay olana zay anisany tena miteraka lesoka atao amintsika satria na ny fomba filalaon'le olona raha tsy fantatra tsara ny fomba fiazakazaka le olona ny fomba fifindra-toerana eny ambony kianja maka izy ty bandy rehefa miazakazaka manao tany anina tany Angola ny baolina natao misy milaza ny fomba fijijiny ty bandy ty baolina ohatra ny ahoana zavatra ohatrao zany mila fantariny le voatabia azo teo misy mandefa ato hoe Tamarilo misaotra i Gracia ohatra misy fandraisana amin'ny Tamarin zany sao de mba anarana scientifique zany Tamarilo fa ny atao anatiny aloha tena ohatra ny voatabia tokoa mahita andrabola miteniteny fa tsy karaha vao solanome le izy de beta misirony koa ohatra manaikinaikitra kely zay karaha vao solanome izy de mitovy amin'ny voatabia ihany zany tena voatabia mihitsy ny solanome satria solanome ny voatabia ary ny ovy koa de solanome tuberosome ny ovy ny pomme de terre pomme de terre de ovim-bazaha fa zay sy mopera de samy vazaha tagnesy mitakataloha hoe ny baolina ny Accra ny fandehan'le baolina amin'ny alahady zany dia ny tena irarina de mba handresy isika raha mandresy any Angola de mbola tafiditra ao anatin'le erijika somatsara mihitsy satria ireo ekipa efatra reo aloha zany zao no tafiditra ato anatin'ity vondrona misy a Madagasikara ty de i Centrafrika sy Angola ary Ghana sy Madagasikara ka rehefa tena natao ny compte aloha de Ghana kosa aloha ny tena hita hoe enjana indrindra am'ireo rehetrarehetra reo azadinoina fa i Ghana dia efa nahazo ticket handeha ilalaovana amin'ny Coupe du Monde any Qatar amin'ity taona ity izy no misolo tena any Afrika anisan'ireo misolo tena any Afrika ireto Ghanéan reto noho izany enjakenjana ny lalao natao tamin'ny Ghana omaly iny ary soa ihany ary le tena enjana no fandoana tamintsika voalohany fa hitatsika eo aloha re Andrea io zao ve verinao fa hijerijery fotsiny ianao io le André zay koa voasarona koa tsy nahita zany koa io le André
tena manao be kosa aloha zareo Tadatoy André manao be ankoatran'izay moa zany a ireto bare any Madagasikara reto a de misy mpilalao avy eto Madagasikara ohatran'le bandy amin'ny Fosa Junior reto zao ohatra de misy mpilalao avy any ivelany ny akabeazany maromaro ny avy any ivelany za tsy tena manometsiny an'le hoe tsy ampy loatra le fotoana ny onana raha ny tokony izy ekipa-pirenena zany tokony efa mifankalala ihany fa tsisy fampivondronana ela be zany nanao baolina nge Argentina sy Italie omaly fa tsy hoe kory niaraka nandritry ny tapa-bolana kory ry Messi sy sy Dybala tao anatin'io ekipa-pirenena Argentine io tsy nisy zany ka fa mino fa vao 2 andro teo ngamba no niona zareo na 3 andro de tonga de natao le match de zareo nandresy any Italie izy tamin'ny isa 3 no tsy misy ihany koa matiny Dybala ary moa ny bandy ny baolina anankiray Dybala ve mbola milalao Juventus mbola milalao izy tsy diso Juventus de Turin mbola amin'ny Juventus izy raha tsy diso mbola Dybala ry Di Maria mbola amin'ny France mbola amin'ny PSG hatram'izao ry Messi mbola ao amin'ny PSG hatram'izao ka ina ihany mahatonga ny PSG resy foana nefa ao daholo ty olona rezy ty sao de Messi le finda tao tena marina mafy ao daholo ty constellation hoy ny fitenena ina ny andikanany constellation amin'ny teny malagasy raha ibozy tangorokintana ary tsinam-bolana omaly sy afako maly ny tsinam-bolana iny vomaly any nahita ary hitako ny nangatsika be mihitsy ty nika okalany ty resaka ty androany eny tsy nanana eny ny volana no mivoaka hita voalohany rehefa arivariva amin'ny 4 amin'ny 10 io reo amin'iny izy andrefa azafady fa maraina izy mbola tsy tazana miankina amin'ny lerany misy lera ipolana izy io fa tsy de hoe voatery ho hitanao foana fa eny tsy nanana eny izy ny tokony hita raha vao maizina ny rehefa takatakarivo iny 1 degré celsius ny hafanana teto Antananarivo io maraina io mitovy amin'ny hafanana tamin'ny afakomaly 1 degré celsius ihany ko omaly de tamin'ny 9 maraina zany meko zany tamin'ny 9 maraina zany meko zany fa mizao zao izy efa miakamiakatra kely omaly 1 degré celsius ny maripana tamin'ny 9 maraina zany hoe somary nafanafana ihany omaly fa amin'ty androandroany ity zay ampitandremina antsika fa ny coronavirus tompoko tsy lasa mbola eo ny covid-19 mahafaty io ary zany mbola zany resary zany mbola somary miakatrakatra ndray ny tare mariky ny olona mitondra ny atsimo-karetina ka samy mitandrina fa na izao zavatra manjoa zao ny ka tsy fantatro hoe inony satria lasa misy mahazaka le izy de misy tsy mahazaka le izy virus amin'ny mahandro mangatsika zao mahazo ohatrany ohatranazy zao hoe efa avy nanafa mivery ohatrana ka ohatrana izy ka ohatrana fa tsy ohatrana Dybala raha Francis tapitra amin'ny TG Argentine contrat amin'ny Juventus mbola amin'ny Juventus izy zany Di Maria tapitra amin'ny Tico amin'ny PSG fa Di Maria ohatra nanambara mihitsy hoe tsy ilalao intsony tsy ilalao amin'ny sehatra avo intsony fa ilalao amin'ny sehatra iva izy rehefa avy eo misaotra ny Godard hatrany moa zany mandray le afatra avy atsy amin'ny ilany atsy hoe manome fanampim-baovao hatrany hatrany inona tsara le voatabia azon'ny Di Maria teo tamarilo de misy ranomasina koa ny ao Ghana izy raha Lorinet de le coste io zany amoron-dranomasina le nanaovana baolina omaly io zany amoron-dranomasina maninona coste zay ngamba le stadium coste zany inona tany zany nanaovana le baolina satria de hoe 100 kilometatra mialan'ny Accra le izy ny aty Afrika aloha amin'ny ankapobeny ny Afrika amin'ny teny anglisy tsaratsara toerana foana atao amin'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny hoe ny tena anisan'ny tsara indrindra amin'ny teny frantsay de Sénégal sy Côte d'Ivoire reo no tsara indrindra amin'ny baolina kitra io tena keo fa eo amin'ny teny anglisy Ghana zany anisan'ny Ghana io neka tena ekipa lehibe taty Afrika taty taloha tany amin'ny 20 taona lasa tany fa tao ao izy nohatra somary nalemilemy zay fa rehefa avy eo izy miverina amin'ny herindray izy zao ry Nigeria zany enjany zany tandremo fa misy Nigeria zay Lagos ndreny vohatrany ary misy Niger zay Niamey ndreny vohatrany samy hafa reo Nigeria miteny anglisy Niger miteny frantsay firenena anankiroa samy hafa reo fa samy andalovan'ny reny rano Niger daholo ampianarana géographie ny olona afarano ka izy mila azoazontsika tsaina kosa ne aloha hoe aiza ho aiza eto ambony ty Afrika ty ny misy an'ireo firenena miona amintsika ireo i Angola dia ato Afrika atsinanana ato andrefana Angola
Afrika amoron'ny Atlantika ary andrefanarika i Angola tena diso zany any amoron'ny Atlantika ary andrefanarika Angola fa Centrafrika ve tsy ao centrany Afrika ao Centrafrika mahazo ny andrefandrefana kokoa de tsy fantatro hoe rovina aritsika no miona amin'ny Centrafrika ka aiza no atao io match io eto toerana ve sa any ivelany any amin'ny zareo satria Centrafrika kosa tokony mba voatsika tokony hoe fa tsy fantatra mihitsy zay tena hoe mety fandeha satria baolina koa nge boribory mahita telo siatra koa tsika le titre le raha teo ndray bozy mba mekely an'le olona teo famindra tanora ho ndry dadatolo lohateny iny ry Njakamboara zay lohateny ina moa le manetsaka be itetiara be satsia irany manana ihany koa manao any ohatry vazaha fa manetsaka be mihitsy fa le an'iny koa hira vazaha natika anjareo teny gasy indray le revirevinay taloha mikoty sipa eo ambony tambo singiny verenina angambany izy iny raha tsy diso zay ny version original an'izy iny singiny verenina fa milaika mitsonika aminao zao ohatra mitovitovy aminao fa misy hirany Eric Manana zay tsy dia alefanefaniana manjery tsao fa tokony mba alefanareo mihitsy nisy litareo le ilo trésor iny koa zao anisany anankiray de le anankiray koa tsika refa iny Larissa Saraimbotsy le nakaizy izay ilay havako toelaoela tsy tazako ohatra tsy dia alefany radio sy ny télé tsao zany zany eo ny hirany Eric Manana tsara mihitsy zany tokony matesana amina hira hafa ohatry zany mihitsy ny olona fa tsy hoe Eric Manana de hira ohatry zany areo afa beta be hiran'izy pop izy iny raha tsy diso ao any lohateny tsy tadidiko fa aminay be mihitsy zay hira anankiray zay mahafinaritra aloha ny hoe maheno hafa firenena tsy zatra amin'ny teny malagasy nefa dia miezaka amin'ny teny malagasy amin'ny fihirana ny hira malagasy fa ahafahantsika koa zay mamantatra hoe ohatr'izany zany ny aingam-panahy andraisany ny fanahy andraisany ry zareo vazana ary zareo vahiny ny hirantsika dia raha sendrasendra hita amin'ny Francis moa any aoriana le Comorianina mihirany ny hira malagasy iny Comorianina dia atatsika koa zay alalantsika atakarantsika ny ohatr'izao zany ny fandraisan'ny Afrikanina ny hirantsika amin'ny fanahy raisiny azy mekbank kisorako efa nisy mandika le hoe izy anao rakoty maheno zany hoe fahaltafiditra aloha satria efa nanaranarana mijery misy lafiniara teknika kely moa le izy zany aloha resaka réseau resaka satria ny fifandraisana moa zany tsika moa zao mbola 20 kilometra mahery fa efa mba isorana ny technicianna de mba mampitovy an'ireto hoe sarina pingouin kely reto aloha tsika anareo piano de mampiady pingouin zahako sy ny écran zao akoatran'ny atao hoe tizine moa ny fiantson'ity zany hoe efa fanehoana amin'ny resaka sasy ny resaka fa izy fiara-miasa miaraka amin'ny Sendwave dia azavaina tsara satria Larissa moa zany eo akaiky io rehefa afaka adiny ray eo zany vao averina iandramana le resaka fandefasana fa le fampidirana an'le identification natao zany aloha de lasa tany aloha le izy satria na ny atao hoe kody ampidirana ho an'le olona efa zatra le mampiditra zavatra ohatran'ireny no mbola andrasana ampidirana rehefa aveo de miampy fanazavana ihany fa tsy maintsy mandefa raha connecté Larissa de mba mandefa orakoraka ihany foana rehefa mba tonga le izy am'le andrana de misy namana anankiray koa moa ary mitarika ana ery andramana indray izy am'le numéro anankiray le miara-miasa amin'zareo amin'ny Sendwave zay momba ny fantanina napetraka mbola jereko tato iza moa le vehivavy nihira niaraka tamin'ny Eric Manana no le famindra tanora teo izy ny furve sara vehivavy ray talonanao hira hafa noho ijenika hafa izy fantanina fa tafiditra moa zany de iresaka momba le baolina kely mandritra ny 3 seconde fotsiny hoe ny fanomanana sy tratran'le mitelo roandray Larissa nefa za mpianatra anao tsara be tsara isika fa ho lasa mpanao gazety Larissa sady mandeha midina ifotony no afaka mijery kely maly ary mijery kely le match anankiray lasa ve i Angola no hitako tena mafy ao anatin'ity groupe ty rehefa jerevantsika ne ny lalao maly tamin'ny première mi-temps ny Barea de tena mahafinaritra ny goal sa aloha zany tiako Melvin de mbola ao koa Melvin mbola ao Mathias fa le nataonga nina maly de tena mahafinaritra teo amin'ny premier mi-temps fa tsy azo nanoarana manko ane le abo portant anankiray iny sy le resaka le ohatran'ny
dakambadika nataon'ny iray ilay baolina faharoa baolina fahatelo moa lasa tsy tadidiko tsy noatra naona nafahaten'le izy fa nanao tsara ny baolina atsika iny aloha zavatra anankiray atao hoe bon point misy ara ny baolina maty atserovana ny Thibaut Courtois tamin'ny asabotsy ny baolina atsika anankiray iny zay efa tao foana iny fa zay izy fo tena nampanao lalao tsy mampaninona anay mijery sy mpakafy mihitsy hoe andramo koa Mathiasy inge mitovy amin'ny Keylor Navas sy Donnarumma ao Paris Saint-Germain hoe fa zay le resantsika atao zay hoe ny automatisme sy ny taktika mino isika fa ho hitan'ny vazabe ny momba an'izay satria lasa nitovy tamin'le ngily mivavaka tany amin'ny Manchester tany amin'ny Niger tany amin'ny Ale sy ny teny tamin'ny Ethiopie sy ny resaka temporisation be ariorina no hevitro moa zany zapijery ilay nijeren'le baolina omaly zany hoe tsy misy mihitsy ny tao ampovoany tao hoe nientina ny azakazaka nanao attaque satria le rapidité antsika dia azontsika ny lalaovina tamin'ny Ghaniana dia Ghaniana maly nge le resaka lent zany hoe nanao jeu lent le Ghaniana fa isika amin'le kitikity bolavo no tsy ampy ia zay ny hevitro avy ety sady faly tafiditra moa zany dia averiko any aminareo indray dia aorinan'ny vahiny amin'ny sivy indray tsika vao hiresaka ny programme anay aty sy ny sendo ay amin'izao farany farany zao analakely goty avy ety Ruelle Malmaison anareo Malmaison trano marary zany trano marary ko hoe Malmaison Malmaison trano ratsika tsy atao hoe zany etika lavitra be loatra sy atao an'izany izy io raha mbo sy atao an'izany zay vao nahazo fanampanazavana tamin'le votabe azo ako le zavatra fanazanareo teo ihany le izy ka efa mindrazanao misaotra anareo misaotra indrindra ny namana Tina Rakoto zay mihaino fandarana soma tsara mihitsy isanandro misaotra azy prune de Japon ihany koa ny filaza azy any Afrika hoy ny fa tomate arbre izy no any Europe fa ny any andafy mena ny hodiny fa mavo ny ao anatiny ny temitsika kosa mavo ny velany dia ohatrany ny temitsika misy karazany mena koa ny temitsika ka misy karazany mena koa ny temitsika ny hodiny tsy zany matsy mahatongana manontany fa fotoanany zao ary dia vokatra so matsara mihitsy izy zao fa izy io raha angaty ohatrany tsy mateza ohatrany 2 taona 3 taona eo dia maty le izy sa ve maritra ve ny anareo zay zao 3-4 taona teo maty mamboly havany fa ahoana ny fambolena azy ny fambolena azy zany zao no somary antaniny voniny ka ahoana ny azahoana ny voniny maina aloha dia azana ratsy olona mpanamaina ve azo amin'izany maina ambony taratasy mateviny ireny ny mangostan koa anankiray tena fanontaniana lehibe amin'ny tenako mihitsy ahoana fa fambolena mangostan fa dia tena misy zanany maniry ao Tomasinao nitondra niakatra aty Antananarivo maniry so matsara mihitsy fa hoe hisy voniny ve io aty Antananarivo sa tsy hisy voniny ny zavatra tokony marina mantsy dia tsy ny tany ihany no anisany mamaritra ny mety fahavokarany zavatra anankiray fa eo ankoatrany hoe zezika sy ny namany zany sy ny hoe hafanana sy ny mangatsika hoe mety mataty mangatsika ve io rehefa te voatany tsy any ihany misy ireo fa eo dia eo ny haavo miohatra amin'ny ranomasina satria ny coco zao na dia ambolenao anaty serre azy ina ny serre raim-bosy voly anaty ao anaty tranoeva raha ambolenao anaty serre raha ny coco tsy hisy voniny zany mihitsy aty Antananarivo raha tsy hoe nga hitady karazana coco hafa ary tsy ambolenay coco baka tsy diniky raha ela tsy ambolenay coco Lion Hill fa any Tsoromandidy any izy ohatrany manombonomboka misy voniny sa tsy hisy voniny ve Tsoromandidy misy vonina kokoa Tsoromandidy satria efa somary ambany any misy voniny any efa ambany andrefana any ka midimidina any ambanimbany any dia efa manomboka misy voniny ka izy io miohatra amin'ny haavony amin'ny ranomasina no anisany mitondra ny fambolena misy fambolena tsy mitaky an'izany anisan'izany ohatra ny vary tsy mitaky an'izany ny vary fa mety foana naiza naiza fa ny voatabia hazo misy miteny fanafody izy fanafody ny voankazo ankoatra ny ravikazo izay azo atao ody fanafana ody fanafody ka le voatabia hazo rehefa hanina izy rehefa tsy tena masaka tsara izy dia somary marikivy otra mangidy farakely zay ary nefa ny fofona ny hanitra manana hatrany hatrany izy ary izy rehefa tena masaka be indray nefa dia tsy lahitra hanina satria mifanohitra izy amin'ny garana drelina izy efa miketrona iny mihitsy
izy fa tsy le miketriny efa memaina fa miketriny izy ny tena mamy fa raha mbola le maitsomaitso izy somarimarikivy mbola mafimafy izy amin'iny mafimafy moa izy eny efa misy any izy le mamy na de mbola mafimafy azy fa ny akamaroany mikarana drelina izy efa miketrina de tononao neny tena mampiasa ny drelina hoe ny sipa antitra hono tena matsiro salafilary io tena ela izy zay kosa tsy kozaza zay le boza tiko azan'izany bany fa aza teneninao azany kosa aloha lela antitra ve tsy afa be aloha lohateny lirany Eric Manana teo ry zareo le nirahiraintsika teo le hoe le nakaiza izahay lay avako elaela tsy tazako namana anankiray sotra lesim-bola tazadio le namana anankiray nijery maleo tamin'ny sabotsy no maty rehefa nandeha nody fotona tomobile tena mamanga fahoriana ho an'ny fianakaviana do isotro rano kely ary Ici, c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Itsingy Baobab Plus lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus mamaimpoana mandritra ny 2 taona. Ye, tolotra hitanao télé écran plat ngeza be, jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday. Mahazo chaîne Canal Plus maro mamaimpoana mandritra ny 2 taona. Aiza indray anao hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus e. Ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 777 ariary isan-kerinandro. Hita manerana nosy antsoina ilarana 034 11 373 39. Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédillet Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédillet Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédillet Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Mihaino anareo izahay nandritra ny ray volana dia anarivo ianareo no nizara taminay ny hevitrareo sy ny etahitanareo. Tena mihaino anareo izahay eny anivo no ireo tranombarotra eto Madagasikara dia ampitombonay hatrany ireo entana tsara kalitao amin'ny vidiny tena mirary. Manome fotoana anareo sahady ary izahay eny amin'ireo tranombarotra Shoprite izay iova ho tranombarotra Madagascar. Commerçant autrement. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maro tumuka fana peseko fa France kola fuileko. You tare, you meva. Mura sadi efficaci, monsieur mustica cita trasi. Casa mia lam. Maniche. Si manepucho. Madini jusqu'amare jengi. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col.
Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miantso nareo zay ny larantapia afaka maneho hevitra nampitainy taleo teo ihany koa hoe androany fanokafana ray volany teny malagasy eo amin'ny Tranomboky Pyrénées ho an'izay liana zany dia afaka manatrika eny misy karazana teatra eny misy poezia sy ny sisa ho antsika liana ka amin'ity resaka hoe teny malagasy ray bosy dia afaka tonga eny ray volany teny malagasy volany ankizy koa volana zay alenjana talatasy may allo ny fety Pyrénées tapaka izy dia vaovao alefa namana maty koa ray bosy larisa hoe miembotra andreo ny investituran'ny président université zay tokony atao rapitso satria mbola miandry amin'ny conseil de ministre amin'ny alarobia indray dia mba hope vaovao io any zay zareo fa le programme ny mba efa maty paike. Allo eny tompoko. Allo, salama tompoko. Salama tompoko. Inona ka ray bosy ny dikany hoe vazaha ny teny malagasy? Vazaha ny teny malagasy ke. Atao ve ny mitondra an'le adversaire amin'le Barea ohatra any Juliana mipetraka dia tabisy miakatra sy falohany maty. Fanafody koa ka tena mety amiko zany. Ilay teny hoe vazaha efa teny malagasy fa ny teny vahiny européen aloha indrindrindrindra no atsotsika hoe vazaha amin'izy hoe fotsioditra ary nisy tantara le izy hoe voazaha raha mitombony izay tantara zay efa voazaha ve izy ireo zany hoe vonona ve izy ireo ny iray volo amintsika ary tamin'ny fitondrana Andrenam-Pinomerina indrindrindrindra tanelanela amin'ny enina amin'ny valopolo sy fitonjato sy arivo ka hatramin'ny folo sy valonjato sy arivo. Allo eny tompoko. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Arahaba. Miaino anao tompoko. Allo mahaino anao tompoko. Allo ianao. Tapaka. Tsika ty kasikary ty hoe tsy manao ohatra tsy mahaino. Zany hoe mbola tsy tonga any aminy zany ny mivaly tenitsika. Izy manao allo intelo izy teo dia efa nitenitsika hoe rahaba tompoko. Ho anareo izay miantso tonga dia atao fonina dia mitenena fa manjary lalina 2 minitra ihany manko ny tenenana. Ilay teny hoe voazaha zany no tsotsoriny dia lasa hoe vazaha. Fa ankehitriny koa na dia mainty hoditra aza rehefa vahiny dia vazaha mainty vazaha. Sitrany hoe vazaha mihitsy koa sisa zalako. Tsika teo ny resaka kokoa moa vazana ndray ny hoe resaka kokoa koa tsika teo efa vazivazy dia na zany tsy mainty malagasy zay kotala. Dia ilay teny hoe ankizy raha taloha zany ankizy zany tafiditra ao anatin'ny ankizy ilay mpanompo ilay andevo fampiasan'ny tompony ao an-trano dia manahirana ihany mampatsiahy zany fahafalalako an'iny boza ohatra va amin'ilay teny frantsay hoe akize na avy amin'ny teny ohatra hoe larisa zany hoe io ny akizeko efa valeur akizy izy tiny zany dia efa io ny akizy efa sery miarahaba tompoko akize valeur akizeko mitenena tompoko. Ohatra ny tsy miteny zany daholo. Miaino anareo ndray izy ino? Lasa indray aloha izy afaka mbola miditra indray manaraka aloha. Nanareo ilay tsy tafiditra ireny dia afaka miverina miantso. Ny ankizy zany dia tafiditra ao anatin'ny tonareo olona ao an-trano. Allo miarahaba tompoko. Salama tompoko. Tsy mitovy saranga amin'ny ray sy ny reny. Miarabanao zay. Rahaba tompoko. Allo miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Miaino anao? Miarahaba amin'ny fandarana rivotra. Alefa amin'izay lany crédit anao Saka mba resaka momba ny Barea omaly. Barea omaly. Hevitro manokana zany dia maka Bareana. Barea omaly irery resy zao zany mba miangavy zany atsika malagasy rehetra izay mankafy football ala Barea io. Allo. Toy za ramsia. Voalohany aloha miarahaba Barea aloha tamin'ireny zakana tolo tamany ireny. Naraty ary mivokatra dia kena hoe izay aloha zany misy fa entsika lesona zany mbola misy baolina ho ataontsika amin'ny lahady.
tsika angamba tsy mandray lesona foana ny komba fa aloha ihany misy moa mandesika manaraka fitotenena mpakafy mpakafy barea za zao tsy fandrina azafady aloha fedzetika aloha ohatra sady maheno radio koa io mialala azafady tonga de toizy foana tonga de toizy foana ika zao misy mandalo am'le phase de transition zao tsika raha tsy diso resaka baolina foot io ay phase de transition zao tsika nandalo phase de transition tsika teo de zao tsika zao mandalo phase de redressement de mbola sarosarotra ny ohatrany hoe le redressement zay alatsilo fa teny malagasy fa tsy haiko miteny azafy malagasy fa redressement ndray mbo phase de redressement zao fanarenany fa na izany ary raisitsika ho lesona ny zavatra teo aloha fa za sura fa ny coach atsika ny mahay ary mafantatra hoe ahoana ny tokony atao ireo reveratsika reo koa mahay mbola afaka miverina miantsy anao rehefa aveo raha ohatra mbola tianao ampintsy efa nokevitra ao zay momba le barea moa zany dingana tetezamita le taloha ireny zany de ankehitriny eo amin'ny dingana fanarenana amin'izay zany sika zao no ambarany hoe redressement ka resaka redressement fiscal ndray lay dala teo tsy ho redressement hatrany hatrany nefa na ho fanarenana foana fa tena fivelarana amin'izay tokony mandimby ny redressement allo mandimby allo rabe tompoko salame mandray feo fa tsy mango afaka miteny ianao vao maheno anay any ho anareo rehetra zay maheno afaka tonga de miteny de efa maheno de mizay tsy de radio vonoina mihitsy de mba tsisy in'le larsen satria manao casque zay de manjary fa betsaka efa hira vazana dika teny gasy ka gasy na dika teny vazaha hira vazana dika teny gasy salama tompoko salame maheno tsara ao tsara maheno tompoko de mitenena toro mitenena ary aza tapahana fa tonga de toizo e tonga de toizo miarahaba anareo de miarahaba mivary allo maheno anao tsara zay aza tapahana tsony tonga de mitenena mitanina ne rahalala tsisy idirana ka izanako tsy maheno ny lafiny teknika aty aminay aloha raha mifilazany teknisianio de tomombana fa lay miainga avy any aminareo ny ao anelanelany eo zay ny tsy fantatra izay aloha azava aoka izava antso manaraka zay efa enina izay manona ny atsika araba tompoko salama tompoko en tompoko en tompoko maheno anao tsara zava mbola tiana saka mahresaka bariaza fady en tompoko nenako aloha tsy efa vita iny vita re omaly reny a tonga de le mitsoraka makany am'le amin'ny aladiny a mamaika sady le amin'ny lady aloha tonga de asina fanohanana mafy be mihitsy tonga de asina fanohanana mafy be de teteretana tsony le baolina tamin'ny maly iny fa iny efa fatapatatra ihany zany iny fatapatatra iny fa alao le amin'ny ladiny atao mafy be de manome courage ny ekipa rehetrarehetra de aza kivy mihitsy am'ty sarosarotra kely ty ento de sakia manao kokoa kely ale vadiko miaraka meno aminaty ataovy ary ataovy moramora tsy de alefa baria sota tompoko alefa foany aiza nanaovako azy io raha sy hitan'olo eo alefa aiza moa zany izy ty aiza manava tsitsy njakatiny zay andesy mihitsy antsika amin'ny laty satria natsaha fany masina koa azadino de mba izy fany masina tsirairay avy am'le mpilalao antsika eo de mba mahafaty baolina andriamanitra hoe mo amin'ny lahady ny fany masina ny tonga amin'ny lahady zao fahatsiarovana moa zany ny fany masina moa zany tsotra nde hoe entana farana de entana tonga fa mizena farana mihitsy miaino anao tompoko salama aby
mahaino anao nge zay enina misy tenena fa mahaino anao mpanomponao lasy iny tapaka iny dia ny amin'ny alahady Angola fa tsy Ghana fa raha oviana indray moa zany onana miverina amin'ny Ghana mbola daty tsy fantatra mbola tsy fantako aloha fa teny namantsika mpanao gazety ona amin'ny ekipa roa hafa ankoatran'ny Angola sy Ghana ny rano allo eny tompoko raba tompoko salama tompoko za mahita hoe allo eny tompoko azo resena tsara le Barea aty Madagasikara azo resena ny Barea ary resitsika reny ary mbola mety tratantsika any amin'ny tena 0-0 reny aty Madagasikara i Angola le tanjaka fotsiny atiana kely ry dipoya fa hitako hoe somary mbola malemilemy le joueuratsika dia izay no natonga nanteny hoe sao dia mba afaka alefany amin'ny 800 kilometra ny adiveantsika dia amin'izay mba avy eo vao entina bus izy miakatra ty ohatran'izay koa foana mahazo antsika rehefa manao voly efa mivahiny eny an-tanànan'olona dia mba ataovy anatra ny sisa le izy dia mba madresa ny tanjony zay koa tsika mamira le malakasy vahoaka tsy resy makasitraka tompoko mafy be fanantenana moa zany hoe andresy fa indraindray koa nefa ianao mitsara avy amin'ny alalan'ny zavabita ny fampitsarana miteny amin'ny alalan'le zavabita sy ny zavatra nataon'zareo avy amin'ny alalan'ny match anankiray allo eny tompoko miaraba tompoko tenena fa enao fa tsy miteny manina daola zany mpiaino zany androany eno mihitsy le fikasoko le findainy amin'ny tanana misy maheno tsara nefany satria manao kasika izahay eto ho anareo izay miantso tonga dia mitenena vao maheno nareo tonga dia mitenena lefasodaolo azatapatapahana hoe miandry retour avy aty aminay anareo nge ny alefa ny retour inay allo salama tompoko salama rivotra salama eny ay maharesaka Barea nga kely fotsiny mba ampitaina maka herendry zalahy zany dia maly reny tabe baolina maly reny milady moa mbola ho avy ny baolina milady zany mila mafimafy kely tsika manao ny Angola dia maka herentrana alefa foana Barea ohatra tompoko alefa mandresy toana hery toko aloha aza dino nga le roa alina fa tsony lahy tsisy mandray telefona mihitsy alefako rehefa avy eo alefako rehefa avy eo ampitaiko eto rehefa tsy hitako tsony tsy hitenena anazy eny tompoko allo eny tompoko eny tompoko salama tompoko allo araba tompoko tonga dia alefaso hoe tonga dia mitenena allo mihaino anao zay enonay tsara ianao mpanomponao anankitelo maheno tsara zay maheno hitanareo somary ratsiratsy mihitsy ny fandraisana fa ny olona rehetra sahirana misy zavatra tsy mety angamba anao any mahafinaritra be kay maheno any Larisa manao vaovao tena zay nge hoay arabainy mankasitraka tompoko mankasitraka tompoko ohatrany tany ampianarany hoe toizy fa tsara le baolina omaly zavatra efa matetika resafy foana manao hoe mora manantena ny gasy manao ohatrany toetsainy pipako gasy tsy manao ezaka firy tsy manome sakafo nefa mahazo eny ahoana moa no antenantsika vokatra tsara nefa ratsy ataoko hoe ratsy dia ratsy fanomanana tsy miara-masika amin'ny teny an'izay ratsy fa ahoana moa ny azo vokatra tsara fa eny zany ataoko hoe matombo sy reny hitatsika fa ny manamboatra an'le izy angamba ohatra sarotsarotra manko izy satria ohatran'ny olombelona eny io raha ratsy tany amin'izy mbola kely dia ratsy koa ny zavatra efa lehibe raha ratsy tany am'fanomanantsika mety ho sarotsarotra ihany ny anaran'iny fa le gasy zany tena mora manantena kely fa le fiomanana reny sazatsika reny somary masitsika efa mialatsiny raha soatsika rehetra makasitraka tompoko izy tselatra moa hoe manantenan'izy sotra tompoko makasitraka amin'ny fakahirezana
fahatsorapo moa ny tenenana hoe ny ataovy tsara ny fanomanana tena azo antoka aloha dia fanomanana naharitra fa tsy fanomanana tapotapoka. Aiza moa ny ahafahana manao zany fa miankina amin'ny fepetra samihafa iny a zay vitako atao akory moa fa tsy fanomezantsiny satria tena samy tsy ho mpanazatra daholo tsiny. Allô salama tompoko. Oy eny tompoko maheno anao tsara. Tonga dia mitenena mihitsy. Salama tompoko. Tonga dia miteneno. Le olona hoa miandra amin'ny feo antsika moa zany zareo dia mietreka fa tsy mandeha fa mandeha tsara mihitsy ika fa tonga dia miteneno nareo a rehefa miantso. Ianareo izay iantso manareo tonga dia miteneno fa eninay. Allô fahotany misy tongola. Allô yo misy fatapahana kely ngamba le teloma fa miverina kely fa hita mihitsy hoe misy fitongolanana kely le fitsarana many fa tsy haiko tena brocatera ve ny souffle iny ino maninona ny fiksenenina teo sika raha ngamba ny espoir ny amin'ny lahady tonga dia mila mandeha sorosy zero farany tsy afaka. Mirarosoa andrazily atao batisa dia mirarosoa anareo amin'ny fitontolo dia mirarosoa amin'ny vatika manasa viary. Ora bien maso to daholo mbola ho atao amin'ny lahady zany fa tonona isan'andro fotsiny. Misy olona miteny ato hoe mba miangavony raha misy mahita carte résidence Monsieur Jean-Pierre Marchal. Allô salamo miraba araba tompoko. Izy moa zany tena zay mihitsy le izy raha misy ankizy anao examen tena tohanana tsara mihitsy le ankizy fa tsy levolevena zay le tenenana tongavana io dia le Facebook sady tsy mampiasa Facebook fa tena masika loatra raha angatsika anaty Facebook masika be mihitsy tena le izy zany nefa rehefa ataony alefa ianao le manoratra anaty Facebook ampiakariny ambony terrain satria hoe fefakadiny fotsiny zasura fa tsy avita loatra ny ataon'ireny bandy reny fa mba afaka irezana rangaly eo fa misy point be da be mampidemoralize le ankizy misy nge no Facebook iry zaraly koa nge manao Facebook iny fa manokatra ary le rony zany dia mahita an'le taimbava be dia kivy aloha tsy mineno an'ireny tsy mirarahan'ireny fahazotoana mihitsy eny ambony terrain hoe na manao rehefa manao io zany izy mitete nentina ataony fa contretsika avaty amin'ny Facebook foana le zavatra ataony zalahy io dia na tokony hatsarainy zalahy le zavatra nataony teny ambony terrain dia lasa mivoa foana ny sainy inona ary zany nataoko hoe manao anitsy abedy manao andry abedy tsy manao anitsy anefa bedy koa manahirana veranga tena mbo miantso an'reto Facebook ero reto rangava tena raha mba nareo koa vira virainy ohatran'iny nga mangety sura fa tsy azaka koa reo olona tena moana za tsy mampiasa an'io fa tena mahakriko be anany eritreritran'ireo ry zavavy ao anatiny eo rehefa mpanaovina na fefakadiny ara tsy mavita akory ianao le courage rangabaria courage foana fa io zany mpanatsatsy misy foana rangava zay zay sandra nefa tsy raisiko fanentsika nefa le olona fa miteny lesoko kosa izy raha ohatra ka hoe misy raha mijery izy dia miteny hoe ohatran'izao zatra tsy nety tena tsy ana mihitsiny mba amikokosa misy fanahoana fa raha amle paria ngamba ny niteneniko fa tsy amin'ny zavatra raha le teny masika dia manaiky fa raha hoe amina resaka hoe zavatra tsy aritra sy ny sisa nylesoko hoe nandritry niny lalao fionana tamin'ny nandritry ny alina iny dia mananjoy teny daholo ny olona rehetra miarava salama toko. Allô mandeha anao zay vehivavy ianao miteny io eninay tsara mitenena ary salama aby ohatrany sarotra be okey ny vaovao novakeny larisa teo pisaotra tsy maheno aretoro azao fa miteny fotsiny eny ambanivohitra hitatsano tara-piana amin'ny zezika na ambioka ahasoan'ny fambolena ataony fa ny tatsaha no mamantso vokatra andrenivohitra
torak'izay koa tsara amboarina koa ny lalana ivoahan'ny vokatra. Raha ny fidadasika Madagasikara aloha amin'ireo arena nomen'Andriamanitra antsika dia tokony hiadana tsara isika malagasy. Fa raha miray hina isika mifanohana isika malagasy aby dia mety misaotra tompoko. Courage foana barea fa lasantsika io koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra n'aiza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanava dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra tsy hakanavaka manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Lombiray avao tsika mpiavana daholo tsika miray hina mifankatia miavana misaotra tompoko. Misaotra mama Tetrizako le fahaverezan'le karta teo zareo azafady indrindra tokoa. Mitondra amin'ny alalan'ny Jean-Pierre Marshall izy tia dia omena valosony tsy misy arakaraka izay mahita azy miantso ny laharan-tarby 034 64 969 41 034 64 969 41 le taxi be fotsiny tsy fantatra hoe inona le taxi be nandananao tokony tsindrinao kely ny Rinamanitra. Tamin'ny talata faraka amin'ny 30 volana May teo ny no very zany io karta io dia angaviana fa mahazo valosoa mba mahita anazy tena hoe miangavy tsy misy arakaraka zay mihitsy. Amin'ny anarany Jean-Pierre Marshall nono sy miantona amin'ny micro akoho le manontany verina moana le fanontaniana hoe todia aty amin'ny caméra la resafa fa te ahita ny endrika eo izy fantotsika fapara dia mitodika eo izy. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV om 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday TV om 5000 dia azonao aloto kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Mifanka fanaindrany club notikivato Club Action manolotra ho antsika lundi de Pentecôte tianjaka be miaraka amin'ny Wanda Siongs Elidio Jack Nadia Leonil Eljo César ny lundi de Pentecôte 6 juin manomboka amin'ny 10 Ramadan ao amin'ny club notikivato vidivirana 10,000 ariary ivoa amin'ny 8 Ramadan ny vavahady misy kilalao maro isan-karazany manentany DJ Fremix Mice Los Mada partenaire média RDJ
MCR Sport M2N manolotra ho antsika eto Antananarivo. Fety ny mamanty miaraka amin'ny Francis Turbo, Fouillé, Baron, etc. Hans Bon-Martin, Aina Maraf, Sombiniaine, Alade Pentecôte dimy jona 24 arivo eo amin'ny terrain de foot Eska Antanme. Mivoha amin'ny sivy Marena Vavady. Vididirana 1 ariary. Ankizy 4 ariary. Place VIP 2 ariary. Partenaire officiel Techno, Cat Express. Partenaire média RDJ. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Eo ambany fitarihan'ny filoha perinasa andriana ary velo iasina mivady. Ary eo ambany fitarihan'ny filomboninaitra amin'ny rahalaisany. Les rives sont urgentes sur la Benjamina Oli. Faroapolo taona ny fika manana tambo be dia manolotra tsifa. Vaksova amin'ny toratsof. Ny alatsinainy Pentecote enina jona 24 ho avy zao. Vaksova antsehatra etsy amin'ny tany kazaka itosy. Ahitana eo mpianary Vaksova Matianina, ao koa ireo artista fanta-daza toany. Le spécialiste Odiay, Gasta. Ary mpiangaly reggae, José Satou, animation DJ Kajay. Mivoha amin'ny 7 ora maraina ny vavahady. Fididirana 10 ariary. Radio officialy RDG, atsao fepetra ara-pahasalamana. Atolotry ny BM Production ho anao lundi de Pentecôte ngeza noho ny ngeza. Iarahana amin'ny D-Line, Bayam Shila, Elidio, Ambiance Viril, Lac Nadia, Stéphanie, Léonine, Kellen, César, ao amin'ny Coliseum, ny lundi de Pentecôte 6 juin, manomboka amin'ny 10 maraina. 10 arivo ariary ny fididirana. Mivoha amin'ny 7 maraina ny vavahady. Partenaire Madaco, sponsor officiel DHB, partenaire média RDJ. Ho fankalazana ny fa 10 taona nitarika sy olo-mianadahy mandrindra production dia manolotra ho anao soirée dansante ny zoma fahatelo volana jona 24 arivo manomboka amin'ny 7 ora alina ao amin'ny CMS Sonerana. Izany dia hoafana nitarika sy olo-mianadahy. Hoerinao daholo ireo hira nahafantarana nitarika sy olo-mianadahy hatramin'izay. Sy olo-mianadahy manaja vahiny ny fahatelo volana jona ao amin'ny CMS Sonerana manomboka amin'ny 7 ora alina. Filan-kevitra 034 53 750 85. Média officiel TV+, radio officielle RDJ. Partenaire Fisalotra Antananarivo. Tongava Margona. Nous vous avons écouté. Pendant 4 semaines, vous avez été des milliers à nous partager vos avis et vos envies. Nous vous avons écouté. Dans nos magasins U de Madagascar, nous vous proposerons toujours plus de produits de qualité au prix les plus bas. Alors, rendez-vous dans vos magasins Shoprite qui deviendront bientôt les magasins U de Madagascar. U. Commerçant autrement. Ivanko manolotra ho anao. Zay ao amin'ny Palais des Sports ny 3 jolay manomboka amin'ny 3 ora sy 20 minitra anomezam-boninahitra ny mozika napetrakinary iarahana amin'ireo mpanakanto namana. Jifaoten'izao ny tapakilanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny Massine City Ivandry, Akourdig, Smart Tanjombato, sponsor RTL, Massine, partenaire Ticketplace, Pretty Woman, JLG Boutique, MJT Viagy, boisson officielle, Chill, partenaire média RDJ. Daddy Cool, Mada DJ présente Indépendance Night, du 25 juin au CFM Anous. La plus grande soirée de l'indépendance à Tana. Discothèque géante, Dance Street avec la compagnie Slash Crew. Feu d'artifice, shooting party, parking automoto. Indépendance Night, 25 juin jusqu'à l'aube au CFM Anous. Partenaire média RDJ. À 5 000 arias. Niala 12 juin 2022 manumkam telura tulakanj ni Emerdon de manulcha wansik vaz takariv yarana amni Samuel io amni tuktan malalakni le chapiteau Caribotel Manirnerni isni fivarutana t-shirt CD audio ar DVD vidéo manjichin famseo Fivarutana Tapakil, super musique analake, Nektaraka Tapak, restaurant Manda Seafood, Anjar. Asadluna, Vastakari, Viara Namni. Samuel! Yala, 12 juin 2022, Manukam Telura Tulakan, Iwan Tuktal Malalakni, le chapiteau Caribotel, Manirner. Arriva Matir,
matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho laim-bohitra fa crevette koa tena masaka pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry anao fa tsy eo misolo ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho antena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao de. Na ny vidiny koa aza poinsa be. Nouille matsiro. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ie mbola taverina miaraka amintsika todraina zareo avao amin'ny Canal Plus VAD. Miarabany Maoly, miarabany Rija. Faly miarabantsika eto amin'ny fandarana rivotra sy mpanaraka ny atokantrano a tsisy vina amintsika intsony ngambany ny ekipan'ny Canal Plus Madagasikara indray no tonga eto. Mankalaza ny 70 taonany ny Canal Plus amin'izao ka manolotra tolotra maro isan-karazany. Dia voalohany amin'izany misy ny promotion Canal Plus 50 000 ariary monja zao dia tafidiranao Canal Plus ao atokatrannao ao mahazo matériel complet anao efa misy abonnement bouquet access ao anatiny jerenao mandritra ny iray volana. Gratuit ny installation sy livraison. Gratuit zany installation sy livraison. Dia anampiko an'izay ao anatin'izay fankalazana 70 taona Canal Plus zay mandray anjara avy hatrany ianao amin'ny fisariana, izany hoe tombola mety azahoana fiara 4x4 sy loka maro isan-karazany. Dia ho antsika izay maniry teditra ao anatin'ny fianakavian'ny Canal Plus zany dia izao ny fotoana satria dia efa promotion de promotion tokoa izy io. Ho antsika efa mpikambana kosa dia tsy diso anjaranareo satria dia misy tolotra no manay ho anareo ihany koa ka dia omeko an'ity namako Maoly ty ngamba ny fitenenany amin'izay. Tompoko misaotra tompoko. Faly miarabantsika ampian'ny fandarana rivotra ny tenanay amin'izao maraina izao araka ny fanampitainina manafetra teo dia misy tsy diso anjara ny efa client-ny Canal Plus ao anatin'ilay offre tolotry ny Canal Plus izany hoe misitraka ao anatin'ilay tombola afaka mahazo an'ilay tombola ihany koa. Dia raha manao réabonnement zany mpanjifa rehetrarehetra amin'izao manomboka izao dia mahazo bouquet supérieur mandritra ny 30 jours. Manomboka amin'ina le réabonnement azonan'izay? Manomboka amin'ny 35 000 ariary. Izany hoe raha 35 000 ariary zao ny atao androany ohatra ny manao réabonnement dia mahazo bouquet évasion mandritra ny 30 jours. Dia raha évasion indray dia mahazo évasion plus mandritra ny 30 jours. Access dia tsy ilaina intsony hoe zany manao an'ilay tokanala raha zany. Mba hoe raha ohatra indray ilay tonga dia ilay hoe tokanala safidiny olona dia inona ny tombony asony? Dia mandray anjara avy hatrany amin'ilay fisarena tombola izay mety azahoana. Tokanala ihany hoe zany no tafiditra ato anatin'izy ity e? Tokanala ihany. Dia tiako marihana kely ho antsika ilay maniry ty ampiditra teo somary teritery fotoana ianao na tsy dia misy fotoana loatra noho ny asa. Izahay dia ekipa VAD izany hoe manao vente à domicile izahay. Ny ahafantaranareo anay hoe le VAD izay le mandeha fiara Canal Plus maintimainty iny mitety Antananarivo izay raha sendra hitanao izay afaka manakana ianao na manantona avy hatrany. Dia miara-mitaingina aminareo. Tonga dia manao ny installation anao tsika raha ohatra hoe maimaika izany ianao mifanojo anay. Raha toka kosa tsy mifanojo mihitsy misy laharan-tarobity omenay anareo miantso fotsiny ianao dia tonga any aminareo izay manao ny installation sy livraison. Vita ny installation 50 000 ariary ihany no payenao. Dia misy an'ity laharan'ity numéro afaka azahoana anay zany dia ny 034 72 265 75 averika ihany 034 72 265 75. Izany hoe vao miantso ny numéro io tsika ny atokantrano any tonga dia efa planifienay ny installation dia tonga ny technicien anay miaraka amin'ny matériel gratuit daholo ny installation sy ny livraison
manodidina Antananarivo. Vita zany installation zay vao manao le paiement 50 000 ariary io ihany tompoko. Io ihany dia io hatrany. Dia mbola mahazo godizy ihany koa nareo raha mampiditra aminay, izany hoe miantso amin'ny numéro io maro be ny godizy afaka zarainay aminareo fa miantso fotsiny nareo dia any mahita izy. Manao an'ilay abonnement le 50 000 ariary dia sady mahazo an'izay nizaniza mihitsy. Zany hoe vao mampiditra ianao zany 50 000 ariary io dia mahazo godizy amin'ilay équipe VAD io misy an'izay zany ho an'izay maniry hampiditra amin'ilay équipe VAD miantso an'iny laharany fotsiny ianao. Ho antsika manao réabonnement aferika any raha manao réabonnement ianao ohatra bouquet access no ataonao dia mahazo bouquet supérieur ianao pendant 30 jours. Eny tompoko. Inona indray ny chaîne ny ampy tao amin'ny anareo tao? Nathan TV iny angambany aloha. Nathan TV ao amin'inona zao misy an'izay raha manjifa le bouquet iny? Ao amin'ilay bouquet access dia le access dia efa misy. Eo ihany aloha nareo mianadahy fa hitondra kely agenda tsika sy raimpotsy. Efa any aminao any aloha ny fanomboana azy. Noentiko voalohany grand cabaret live iarahana amin'ny Tovitray ao amin'ny aire du bypass manomboka amin'ny Zoma ho avy izao izy ity ny Zoma fa 3 volana Jona manomboka amin'ny 7 alina. Ny tapakila dia efa afaka raisinareo afaka jifainareo amin'ny aire du bypass anao amin'ny Foresto. Ny fitsokafan'ny varavarana dia manomboka amin'ny 7 ariva amin'ny 7 alina moa zany manomboka ny fampisehoana fa ny varavarana manomboka amin'ny 7 no misokatra. Dia ny laran'ny tarobia ahafahanareo mamandry toerana ihany koa raha ohatra ka tena hoe tsy afaka nivezivezy be nareo sady mila fantaniana manitikity misy fantaniana manitikidika anareo dia mila miantso ny laharana 034 77 045 46 nareo. Ny vidim-pidirana amin'io ticket tsotra dia 30 000 ariary ary ny VIP 50 000 ariary. Mitongava maro cabaret live iarahana amin'ny Tovitray ao amin'ny aire du bypass amin'ny Zoma ho avy izao. Fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny dabarana Antananarivo Atsinanana fitandremana ny herin'ny-drano Philadelphia fanasana tsarovy ny vato lampo izay nakananareo sy ny aty lavaka izay nihiadinanareo Isaia faraka amin'ny 10 ray by. Tonga indray ity ilay fotoana lehibe fionambe ny zanaky ny fiangonana FJKM manerin-drano Philadelphia koa manasanao sy isika taranaka rehetra ny mpitandrina ny birao ny fiangonana sy ny birao ny zanaka ampielezana ary ny komitiny Jobily fa 50 taona ho tonga eny amin'ny frère le Capucin Ambohimalaza ny alahady 7 ny volana Jona ity amin'ny 7 maraina fa hiaraka miombambavaka isika hiaraka mandray fanasan'ny tompo ary hiaraka manatanteraka lavanto maro sy vokatra avy amin'ireo zanaky ny fiangonana eny an-tanindrazana. Izany dia ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra sy hanaovantsika koa atonona avy amintsika rehetra hoenty manana ny famaranana nyity Jobily fa 50 taona ny fiangonana ity amin'ny fetin'ny taranaka ho fanampiana ny kitapom-bolona n'ireny fiangonana eny amin'ny tanindrazana tongava daholo ary mifampilaza ary samy koa miomana tsara amin'ny hoenty manana rehetra amin'izany fotoan-dehibe izany. Misy sakafo isan-karazany amidy amin'ny vidiny mirary ka afaka mitondra sakafo koa nefa toy ny amin'ny fitsangatsanganana any isika tsirairay sady isy raha teo moa ny fampisehoana lehibe ataon'ireo manana talenta avy eo amin'ny zanaka ampielezana sy avy any an-tanindrazana ho fiterana an'Andriamanitra sy ho fiarahana mifaly amin'io alahady 7 ny volana Jona io. Tongava soa ary samia ho tain'Andriamanitra. Efa amin'ny Zoma ho avy izao ihany koa ny grand cabaret rock and folk atolotry ny LH Pro anareo misy amponao dia niny mahery ary banana ao amin'ny SK Melody mandriam-berony natanterahana izay grand cabaret rock and folk izay. Ny tapakila efa afaka jifainareo amin'izao ary mbola misy hatrany ao amin'ny super musique Analakely na ao amin'ny 4 express Antanimena. Vidim-pidirana dia 2 alina ariary na miantso ny laharana tarobia 032 47 440 441 77 nanareo na tonga dia mana zavatoko
na tonga dia manatona mivantana eny amin'ny super muzika analakely. Ankoatran'izay ihany koa fampisehoana iarahana amin'ny Samuel Arevy Samuel ao amin'ny 15 masera feno arivo ny alatsinainy Pentecôte fahina volana jona 2024 manomboka amin'ny 2 ratolakandro. Izy fifananan-kira izy fifananan-kira Samuel tsakany tanany Rainibozy raha miditra ako tsalo faranako kely tsakany tanany Rainibozy andrikaty tsy tafiditra zaniko io maheno ve tsy tafiditra ve ay ino kay ay mbola le resahana kely le larisa amle milaza vaovao teo zao larisa tsisy an'le izy mihitsy le misendry kely sakotsy hoe mahay be ako ny resaka kely fotsiny moa ankoatra ny vahintsika zay mbola iverineo rehefa avy eo ny resaka Facebook ny resahana kely teo io tsisy hevitra fa tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny kiserasera samy hafa io fa amiko aloha raha misy coaching tena mety tsara ny fanaovana baolina ohatra hoe ny bare dia anjarany lerony fotsiny mahay manivana sy mijery sy tsy mijery ohatra na manokana aloha fa fantatrareo ihany fa zany isan'ny mitondra ny zaka zay tserany aina mihitsy raha ohatra ka zany noeritreretana azy nefa tsy vakiana loatra le tsy tsy mankalagy koa ao anatin'le resaka rehetra fa ay fotsiny no miteny hoe fa mijoro amin'ny tany ny tongotry dia jerevako eo aloha fa eo ndray kosa ho anahako raha ohatra zao resaka bare any atao dia mahatsiravina mihitsy ny ataon'ny sasany amin'ny fanohanana repondra moa ny fiantson'izy ireny raha ny tena marina ny ireny olona ireny no mampalahelo fa tsy isika tsy ny bare itenenany lerony ny zavatra tsy dia mety io rehefa ohatra hoe resy fa ny zavatra hidivakevitra ara teknika indray io dia azo atao tsara ny miresaka an'io mety anjaran'ny staffny bare ohatra hoe Nicolas Dupuis miaraka amin'ny namany eo no mamaky dia vanina zay tokony ho raisina anjarana zay satria izy ery amin'ny sisiny terrain fa ny any omeko courage dia ny bandy miakatra eo ambony terrain reny elementsika rehetra ireny tsara ireny fa tena manaraka ny teny rangany antso teo fanomanana io leventsy fanomanana ary rehefa ohatra ka manomana zany dia tokony misy match de préparation misy toyan'izany hoe karazana entraînement tsika ny onana tamin'ny Ghana omaly zay no efa rany dia eo amin'ny Angola ndray tsika mahita azy fa zako nahita ny jeu ny Angola mafimafy kokoa ny Angolais satria manao jeu africain me dia matanjaka kokoa nefa izy misy rapidité be fa ny ganianina maly le lalao somary zalahy italianina sy anglisy moa zany mifangaro tao tena miadana be ny lalao tao dia tsy hoe koa hoe laisan'le mpanao Facebook dia raha mpanaovina fifakadiny tsy tena zay makamba aloha le izy satria seraserana miresaka io satria ampiasaina le Facebook iresadresahana zay le izy ohatranako zany zao raha miresaka baolina zany raha miakatra tena ka tsy mahay ka le tsy mahay io nefa tsy hoe zany ny tsy lalaovako baolina fa miakatra kianjaina dia mba mandakandaka baolina eo fa tsy hoe andeha hanao bare akory amin'ny kapobeny mantsy misy fanamariana tahaka an'izay ohatra rehefa miakatra kianja zao dia misy ny namana ny teny hoe raha koa tigna tsy mahay ninona akory tsy any ny olona fa milalao io dia mandaka baolina io ny agenda dia omena kely ny anay amin'ny alahady zany any Viry any amin'ny faritra frontière ny Frantsa sy Suisse any no ilalaovan'ny Vokininina sy Salomon ary amin'ny 24 volana jona dia any Tomasina any Vokininina sy Salomon ny Saint-Oeuvre indray dia avadikitsika tia dia io izy famitranga eo mifanao fotoana amin'ny Larisa indray rehefa avy eo mba handaminana an'le izy engany mba ho mety amin'izay le izy ampidirana an'le code promo RDG sy le euro alefako amin'ny Larisa dia misy namana sasany mbola andefasana azy satria andrana ny ataontsika ary le izay manandrana misy zatra somary manahirana kely iny iraisan'ny mpanjifa rehetra ny Saint-Oeuvre iny izay mbola ho tohizana ihany averina any aminareo ny fitenenana riavana ao Antananarivo. Tohizako kely rehefa Samuel teo fa tapaka izy teo raha liana ao anatin'ilay fananankira iran'ny Samuel nareo dia miantso ny laharan-taripy 034 67 845 38 na 034 60 978 90 ny bie dia 4,000 ariary amin'ny andro ny fampisehoana no ivoany ny réservation kosa dia efa afaka jifainao amin'izao fotoana izao raha alina ariary VIP kosa dia roa alina ariary ankoatra izay zareo aty le boky tsy haiko hoe izany aty le boky any Rakoto Malala Yasina Prudensia na Yamour asiko resaka kely boky faharoa izy ty ankoatran'le hoe izay voneko no tazako izay nosoratany mpiteny eto izy indraindray Yamour Prudensia Rakoto Malala Hasina Prudensia Amour no anarany ty boky faharoa ty ndraiky kosa dia mitondra ny lohateny hoe hery manosika sy
hery ara-panahy kizena moa ny atsoinay azy dia misy ato amin'ny RDJ manomboka rapitso ary dia afaka manatona ty ianareo tsoronay fa dia hoe 2 alina ny vidin'ity boky faharoa ty raha 5,000 sy 2 alina ilay boky voalohany mitondra ny lohateny hoe izay voleko no hotazako fitaizana tena feno ilay izy ary miezaka mihitsy ilay mpanoratra mametraka azy ho amin'izay ilain'ny fiainantsika andavanandro ka ivoarantsika amin'ny ara-panahy izay miteraka fivoarana na amin'ny ara-toekarena ara-piariana ara-josialy ara-pifandraisana manolona sy izay rehetra ifehezantsika ny fiainantsika dia ankasitrahana izy na vita nanao ny boky io Xena na Rakotomalala Hasina Prudensia Amour rapitso iaho dia efa misy izay zavatra izay eto any manaraka an'izay koa reto vahintsika angamba mbola manakambara amin'ny firinata amin'ny famidinana izay rehetra voalaza teo ho antsika maniry te-hampiditra na ho antsika efa mampiasa ka manao réabonnement dia samy mandray anjara avy hatrany amin'ilay tombola izay mety azahoana 4 ho antsika tsy manana fotoana anatonana botika dia ho antsika tsy manana fotoana anatonana botika dia afaka miantso an'ilay laharan-tarobity 034 72 265 75 miantso fotsiny ianao misy pauziny ianareo fa hoe mandray foana rehefa mbola misy miantso izany miasa foana nareo hatramin'ny 4 fotsiny afaka tsona hatramin'ny 9 alina mbola afaka tsona foana dia mbola afaka manao installation amin'izany sa manao hatramin'ny firy ny installation hatramin'ny 7 eo ny installation fa tonga dia afaka manao réservation ny ampitso ianao raha amin'izay amin'ny 9 alina izay vao miantso efa izay voalaza ny fetra teo daholo ngambany makasika le hoe manao réabonnement dia mahazo an'ilay bouquet supérieur dia makasika le hoe 50,000 ariary ny vola alohanao dia tonga any amin'ny anao zay manao le installation sy livraison eo sady maimaimpona ihany koa mahita an'ity hoe plus de 40 radio ty reo bouquet rehetra reo mihitsy miveny tonga dia plus an'ity 40 radio ty sa hoe ahoana eny tompoko efa ohatra zao manao amin'ilay tonga soa zao 70,000 ariary miaraka amin'ny radio chaîne et service dia efa ao anatin'izay le 40 radio zay eny ary mankasitraka anareo no vahindeto amin'ny fandarana rivotra tsy misy anam-pihana tsony dia mitoy ihany ny agenda filazana seho antsehatra ary anisan'izay moa ny fetiny mamanty izay ho amin'ny alahady zao ao amin'ny kianja filalaovana baolina kitra ao amin'ny SK Tanimena manomboka amin'ny 2 ora izy eo ry Francis Turbo eo ry Fouillé eo ry Baronne eo ry etsetretsetra sy ny hafa izay efa miroso lalina dia lalina amin'ity sehatra ny hatsikana ity ary ny famarotana ny tapakila moa dia amin'ny toerana mahazatra etsy amin'ny inona moa ny anaran'izy io Larissa etsy Analakely supermusika Analakely musika dinakely anankiray fa tsy tadidiko satria le petadrindrina tokony ho azo tsy mipetraka eto ambony latabatra eto dia izay no anaovako ny fahapahatsehivana manarakaraka an'izay moa Larissa misy ireo hevitry ny olona nosoratany ato amin'ny pejitsika eny tompoko ie vetivety mba hamaky an'ity dia aveto izy nyradozy an'izay foara mitohajofo miaraka amin'ny tsiliva sy ny mpandihany izay entan'ny Godara sy Vitika Tsopo ny 5 volana jona ho avy izao amin'ny alahady izany izy ity ao amin'ny tokotany malalaka fiadanana Ambatomotafo manomboka amin'ny 2 tolakandro tongava maro fa dia mirary ny vidim-pidirana ato atelo arivo ariary monja misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavahady fanamariana momba ny antso ny olona teo tamin'ny valo sasany ka hatramin'ny 7 latsaka teo iny tranga tsy dia miseho matetika ireny tompoko satria indraindray ireny mitranga indraindray tadiavina satria tsy miankina amin'ny onjam-peo radio des jeunes na DJ nitranga teo fa miankina amin'ny tambajotra ivelan'ny onjam-peo satria mampiasa an'ireny tambajotra ireny sika izay miaino izahay koa izay mampiasa finday dia izay no anazavanay azy fa tsy hoe akory zavatra mpitranga ato amin'ny onjam-peo rehefa mivalo sasany izay fiantsonareo marian'izay zavatra izay manarakaraka an'izay ho iaho teo Larissa misy an'ilay tenin'ny olona ao amin'ny pejy molona zatsika azy takila manokany ny fandaharana rivotra
rivotra dia averina hainy ary ilay carte de résident amin'ny anarany Jean-Pierre Maréchal. Izy io dia very tanatin'ny taxi be tamin'ny talata araka amin'ny telopolo volana mety eo dia mba anatitra azy anie izay mahita azy ka iangaviana indrindra satria omena valisoa. Tsy misy arakaraka raha ohatra ka misy ny zavatra hafahafa ahinao dia antsoy ary ny laharana 034 64 969 41 rehefa hitanao le izy ary omena valisoa ianao tsy misy ny arakaraka ho izy hay. Asa raha mbola misy any aminao any fa toy izao ihany ty raha ohatra any aminao any ny RDJ Mahajanga dia efa andro maromaro zay no nisy resaka momba azy hoe tsy mandeha ny 96.6 mbola misy ny fanamboarana eo dia eo indrindra zao ny eo dia azakivy fa tsy maintsy mandeha zany amin'ny fanamboarana malaky arak'izay azo atao satria enjakenjana ihany ny manarina ny zavatra izay tahaka ireny. Misy resaka nataontsika teto larisata eo momba ny hoe misy ve ny voanio maniry aty voatany, misy tokoa ary misy aza ato milaza hoe efa tsaratsara ho ny rejoro eto Antananarivo zay ozy mamboly koko zay moa nolazany an'le voanio ary efa nandritra ny 4 taona zao ary ankehitriny azy izy dia manomboka mamoa indray mety vokatra indray mandeha isa-taona zany zay ozy tanatin'izay 4 taona zay. Toy izany indrindrindrindra koa ny olona avy any Tsorono Mandidy maneho le resantsika teo hoe maniry tsara mihitsy ny voanio aty Tsorono Mandidy dia mbola nisy fanontaniana koa toy azo atao fanafody ve ny voatabia azo dia ento koa satria mamaly ny olona ato hoe iny raviny iny na iny laingony iny izy nokosehina kely dia tetehana dia iny mahasitrana ny kohaka na koa aza atao vary amin'anana goty anao ary faraparany ny fandarana dia mihatsara ny fahenoana aloha dia miverina miditra sady manohy resaka moa zany ny amin'ny ankapobeny moa zany ohatra ny anahako ny voankazo moa zao ny resan'ilay nibozy teo eo Antananarivo renivohitra sy ny Analamanga manodidina iny dia efa manomboka mety amin'ireo voankazo zay tsy dia nety tao tamin'ny voalohany fa ny resaka ohatra hoe voanio zao ohatra, ny resaka ohatra hoe soanambo, ny resaka ohatra hoe apalibe rehefa tena dinihana ka ho ambolena efa manomboka mety satria lasa mifanakaiky ny climat zany. Ohatra zany zao rehefa mamboly ny letchiako zany zao ny na hitako miaraka amin'ny soma sy masaka amin'iny tamatavy mifanakaiky koko dia ohatra ny ety ivelany ety moa zany zao mahita olivier, misy olivier zany hoe oliva maniry dia tena mba faniriko izy io jerena kanefa ny Antananarivo hoe tohatra ny tena tsy mety misy ny oliva ao Antananarivo satria misy an'ilay amandona mandalo iny rehefa tonga le fotoam-pahavaratra nefa misy an'ilay ririnina mamiry firy iny rehefa tonga ny ririnina dia mety tsy ety fa miverina moa ao anatin'ny fotoana iresahana hoe mitondra voandalana, mitondra resaka, mitondra ny karazana fanadihadiana rehetra natao ka manome fotoana ny olona aloha zany satria amin'ny ankapobeny na ara-javakanto na ara-panatanjahantena na ara-piainana na ara-tsosialy be dia be ny zavatra azo entina ampitiavana sy ampahatsorana ny idirana mivantana avy ety andafy ety amin'izay toerana nisy ny tena aloha ahafahana mitantara ekena fa misy ny tsy liana fa be dia be koa ny liana dia anjara zany no mijery hoe inona no resahantsika dia hoentina satria tombony foana ho anay mandehandeha no mahita zavatra dia adidy sy andraikitra kondra indray nefa no mitondra ahafahan'ny olona maheno sy mahita misy ny sary, misy ny resaka ary dia misy ny voandalana izay hoentina rehefa tonga any dia manome fotoana ny olona satria afaka herinandro eo izay ny mody dia eo no hanazavana amintsika hoe misy zavatra mahafinaritra sy mahatamana ny ety ivelany fa tsy misy tahaka ny mody moa aloha zany dia mametraka ny mandram-piaina zay ny idirako aloha fa dia averina any amin'irana misaotra betsaka. Makasitraka dia mameno azy aho amin'le hoe ilay anarana Comoriana nanao an'ilay hirany Rikimanana amin'ilay lohatenin'ilay hira manao hoe mbola ho avy ny andro ahatserovanao ahy tsaroako tokoa iny hira iny zao ny anaran'ilay Comoriana manao ny hira iny hoe Fahid le blédard ary hoe ikanto zany dikany Fahid le blédard zay ny anarany. Reo angamba ny zavatra tsaroko fa navesatra tamin'ny soratra reo izay mpandefa soratra ao amin'ny pejin'ny rivotra. Zay fa aza mana tena reto misy tsy vakiko reto ka tsy mety koa reto
RDG majanga mitaraina hoe tsy maheno rivotra tsy maheno rivotra eno atao ny fanamboarana sy ny fanarena samihafa iny mo lavitra dia tonga any teknisiana manao izay azony atao izy hatra tika hatrany dia makasitraka nareo rehetrarehetra liana ary manova ny mahasomo satria fitaizana ny entin'ny rivotra na dia mbi amin'ny fiteny fransis teo izy ny teny manao hoe ohatrany kokalanina le izy zany hoe miovaova be tapitapoka izay no hevitra zay le rivotra ka zay le rivotra ay misy anankiray ty hoe fataro izy fa igana zany engeka fa inefatra nahazo ny amboara tamin'ny fifaninanana kaniny mazava zany ka fa manarina indray isika amin'ny fionana amin'ny Angola amin'ny alahady zao lalao hafa koa mbola misy dingana tsy maintsy diaviny zany rehetra zany fa nidingana milanja miakatra metsika hatreo indray ngamba ny androany amin'ny fandarana rivotra Viloma toko rapitsindray inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay manasa olona alasina hitanana larobilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Send Wave. Envoyez de l'argent par amour. Pas plus, un goût face au masoandro, one rate.